fa tsy hoe ohatry mampimebe raha hoe niantso ohatr'izao tsy asianao sira mihitsy dia rehefa tonga niantson'i Jesosy amin'ny fampakarana dia hoe vonona ve ianao miantso anao ho any am-piangonana ozy hoe za ty an-trano dia efa mivavaka rangava miantso anao ny fiangonana tongafa ty am-piangonana mivavaka dia ianao mahita valy foana hoe zangy ty an-trano mivavaka ohatry ny tsy raha hoe aheno an'le antso anankiray ianao satria le antso iombonana amin'ny maheno anazy mino fa nanomana antsika amin'ny fiverenan'i Jesosy mety rehefa avy eo tsy nanamboatra ny fiarahantsika amin'i Jesosy ny zavatra nizaraina tandremo fanambazan'ny olona tandremo fanambazan'ny ambodi mitafioditranak'ondry mpamina ny sandoka sy ny karazany zany nge efa tena miparitaka be eto amintsika efa tena miparitaka be eto amintsika fa misaotra an'Andriamanitra fa eto amin'ny asa fanompoana dia ministère de la parole tena hoe parole tenin'Andriamanitra tia no velona any anatinao zarain'ny mpanompon'Andriamanitra eto tenin'Andriamanitra tia no hita any anatinao nasiasiky ny mpanompon'Andriamanitra eto misaotra an'Andriamanitra fa mandritry ny ataontsika hoe raha ivolana aloha ino moa izy teo communion sy unité indray zao ny zaraina tsy hoe tapitra tany amin'ny laretirety ilay izy fa io no mandra-padilo ny sofinao dia omano ny sofinao fa dia tsy maintsy izay mandra-pahay zany zay ngamba ny tena mandra-pahita n'ilay izy tanteraka ao anatinao dia communion sy unité foana no isesika eto indray aloha dia mino fa tsy leo an'izany no sofintsika satria zay le mety zay le sakafo hitondran'ny mpiandro indray antsika any rehefa manaraka anazy dia zay fa ny antsika tsy hoe androany fanetretena dia raha amin'ny herin'ny fitiavana dia zao nany fa mandra-pahadilotra tsara ny fanetretena na ino foana ary miveriny ao mety amintsika iny aleo marina amin'ny anankiray toy izay asesika ny lesona manaraka nefa le voalohany ary mbola tsy mahazo 5/20 akory mamatoy ny asesesiky ny mpanompon'Andriamanitra matoy Jesosy manesika niny mivezivezy eo foana dia mbola misy teny Jesosy ahity sy amboarina zay ao anatintsika sotra n'Andriamanitra sika ny amin'ny fahafahana nizara izay tenin'Andriamanitra izay masanao hoe tsangana dia hivavaka dia tonoina anaty vavaka ny hoe tena hoe tonoina anaty vavaka ny hoe ny fiarahako aminao Jesosy tena tsy fanantenana tambony zavatra na zavatra ny amin'izao tontolo izao fa ny fiarahako aminao dia ianao mihiditra atao anatiko ianao tazana atao anatiko ianao velona atao anatiko vavaka isika ray amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra anao zahay fa androany zay dia taritinao androany zay dia ampianarinao ary androany dia tianao isy fahamarinana hita ty anatinay androany dia tianao isy fahamarinana ho tazana ty anatinay dia fahamarinana ny hoe ianao ny zava-dehibe indrindra ianao velona ianao mitomba amin'ny alalan'ny tena ty anatinay fa tsy izahay mahazo aina amin'izay anambazana izao tontolo izao tompony sofinay sy ny fifantohanay dia afatokay tanteraka aminao afatokay tanteraka amin'ny fitarianao afatokay tanteraka amin'ny fahavelomanao aty anatinay fa tsy amin'izay mety zavatra ho azonay aminao tsy amin'izay zavatra mety tena hoe tsara tolotray ho aminao ety amin'izao tontolo izao fa ny fahavelomanao aty anatinay Jesosy ampianaro izay mba hivelona amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta amen afaka mahazo toerantsika Alléluia. Velona Jesosy velona Jesosy mety misy miteny zao hoe raha mivady olana eto amin'ny fiainako ity dia tena velona tokoa izy tena velona Jesosy ka amen na io fiainanao androany io dia proof fa tena velona Jesosy Alléluia mety mandalo olana ianao fa zay aloha nitondrahan'i Jesosy mety vokatry ny décision antsika tany milasako dia miaritra kely misy fomba fiteny zay hoe miaritra kely fa ho lahy kely
dia manana faharetana meteza amboarina ao amin'ny fiarahana amin'i Jesosy fa izay ny tena lalana mampety antsika. Jesosy no mpiandry-ondry tsara. Aleloia. Aza mandeha irery izany ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo fa meteza hitoetra ao amin'ilay valan'ondry miaraka amin'ny andian'ondry rehefa Jesosy no mpiandry. Amen. Tena Andriamanitra anankiray no hozaraiko amintsika mialohany karan'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Dia ao amin'ny aiza izy teo? Ao amin'ny Matteo 12 andininy fa 5:20. Matteo 12 andininy fa 5:20. Dia izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jesosy nahalala ny eritreriny dia nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Amen. Amen. Anisan'ny olana lehibe enina dia natao ataontsika hoe ao anatin'ny asan'Andriamanitra na ny fanjakan'Andriamanitra na ny tokantrano na eo amin'ny fanjakana na eny an-tanàna ny fiadiana ady an-trano. Ao dia Jesosy nefa miteny ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano. Inona nahatonga n'io fitenenana io? Rehefa tamin'ny voalohany aloha rehefa nisy olona maty tanana ila nentina teo amin'i Jesosy ao amin'ny 17 hatramin'ny 5:20 dia rehefa nentina teo amin'i Jesosy dia ozy Jesosy hoe ainjiro ny tananao dia nahinjy ny tanany dia velona ilay tanana maty velona tahaka an'ilay anankiray izany hoe niverina tamin'ny laoniny. Dia rehefa nahitan'izay ny fariseo dia niara-ny saina hahafaty an'i Jesosy. Zavatra tsy tokony ho normal mihitsy izany hoe misy olona tao anaty fijaliana ve? Misy olona tena niaina naharitra tao anatina ataontsika hoe tsy fahafahana mihetsika. Dia rehefa tonga Jesosy namotsitra fanafahana ho an'ilay olona dia misy andian'olona na misy olona na misy antokon'olona izay eritreretina hoe tahaka ny mpiandry ondry ihany. Fa iny ilay lazain'ny pasteur teo hoe mpangalatra ondry. Dia ny tao am-pony zareo dia ny saina ny hahafaty an' Jesosy. Normal zany sa tsy normal? Olona mpitondra fivavahana ianao dia tonga ny olona anankiray manafaka ny olona amin'ny zavatra mahatery azy dia lasa mikomy andeha hahafaty an' Jesosy. Vita indray izay dia tonga indray ny anankiray olona demoniaka fa sady mona no jamba. Dia rehefa sady mona ny jamba dia nentina teo amin'i Jesosy indray dia inona indray ny zavatra nisy? Nahafahan' Jesosy indray. Dia mbola niara-ny eritreritra ihany zareo hoe ny hamono an' Jesosy. Tsy normal zany, tsy mpiandry ondry zany fa mpangalatr'ondry zany. Everin zareo fa clientélisme ny fiarahana amin'i Jesosy nefa Jesosy tonga ny hanafaka. Nataon'i Jesosy rehefa nentina teo amin'i Jesosy ilay izy dia afaka dia nitenen'ilay fariseo indray hoe tsy misy amoan'ilay ty démonie afa-tsy Belzéboub alohan'ny démonie. Izany hoe possible ny famoahana devoly tsy amin'ny anaran'i Jesosy fa misy négociation entre troupes. Any nareo ve tsy efa nahita an'ilay karazana film reny hoe mamaky texte be, les film exorcisme reny, mamaky texte dia anina dia avy eo rehefa pause kely dia mifoka soratsy mifoka sigara tsy ambadika tsy aloha le zafady mifoka sigara tsy ambadika tsy aloha le mpanao an'ilay anina fa rehefa avy eo mivoaka ihany le demony mampahory an'ilay olona satria misy fanarahana entre clan na démonie. Dia miala aloha ilay démonie kely fa miditra Belzéboub. Possible amin'ny famoahana devoly tsy amin'ny anaran'i Jesosy fa misy le bebe kokoa fotsiny miditra rehefa avy eo. Sekoly famana olana androany aleontsika mijanona tsara eo amin'i Jesosy. Aleloia. Rehefa mijanona tsara eo amin'i Jesosy tsika dia mitroka ny toetra an'i Jesosy. Araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe Jesosy mitarika anao aloha vao manafaka anao. Jesosy tsy mahay ny hamany olonanao zany.
fataritiny aloha ianao dia ho ao ambala, tezainy aloha ianao mba hipetraka tsara sy toetra tsara, dia omeny sakafo aloha ianao, sakafo hahafahanao mitombo dia hahafahany ianao. Izy tsy maika ny amahany olanao fa izy maika ny hitarika anao. Tsy ny fiainana androany no mahamaika an' Jesosy, tsy ilay olanao androany no mahamaika an' Jesosy, fa ianao ho tonga eo amin'iray amin'ny lalan'i Jesosy. Mitiafa mafy ho an' Jesosy. Ao fahafoanana, ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano. Indraindray misy olana, ohatrany hoe ahoana re, ohatrany problème sur problème foana no lalovana ato an-trano. Dia miverina kely eo amin'ilay tenen'i Jesosy fotsiny. Ho foana ny trano izay miady an-trano. Indraindray ny fahafoanana ao an-trano na ny zavatra lalovana dia vokatr'ilay tsy famoahana ny toetra an' Jesosy ao anaty tokantrano. Ao hozy izy Jesosy ho foana ny fanjakana izay miady an-trano ary tsy haritra ny tanàna na ny trano izay miady an-trano. Izany hoe ny fahafoanana lalovana zany dia vokatry ny toe-po tsy mamoaka ny toetra an' Jesosy. Alleluia. Alleluia. Mandalo fahafoanana ny fanjakana. Tsy mety mivoaka mihitsy ny firenena rehefa miady an-trano. Asorintsika ilay ady an-trano fa avadikintsika toe-panahy sy zava-panahy ilay izy. Rehefa tsy ny toe-panahy sy ny zava-panahy, rehefa tsy toe-panahy sy ny vokatry ny fanahy azafady, rehefa tsy ny vokatry ny fanahy no loha laharana sy avoaka ao anaty tokantrano, dia tsisy zavatra hitsangana zany ao. Jesosy ny source. Tsy maintsy miverina ao amin'i Jesosy isika. Alleluia. Ny sekoly ny fahombiazana zany raha tena te hahomby dia tsy misy ankoatran'ny hoe miaina ny vokatry ny fanahy ao an-tokantrano. Amen. Miaina ny vokatry ny fanahy eo an-tanàna ary mamoaka ny vokatry ny fanahy ao anatin'ny tanàna sy ny firenena anankiray. Raha te handroso Madagasikara, tsisy afa-tsy Jesosy ny vahaolana. Tsy misy afa-tsy Jesosy ny vahaolana. Afaka mifandimbo misolo ny mpitondra. Afaka manao divorce in-dimapolo koa ny ray aman-dreny. Fa raha vao tsy mamoaka ny vokatry ny fanahy, ezaka ihany zany. Ao mila zany tsika manomboka androany tena mahay mamoaka ny vokatry ny fanahy. Tsy hoe mila mahay mamoaka, fa raha vao tsy tafahombona amin'i Jesosy, Jaona 5:15, raha vao tsy tafahombona amin'i Jesosy dia ezaka be foana ny famoahana ny vokatry ny fanahy sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Lasa vesatra ny mandefitra satria tsy tafahombona amin'i Jesosy. Mila mandroso dia mitoetra tsara ao amin'i Jesosy, fa tsisy programa ratsy eo amin'ny fitondran'i Jesosy. Amen. Amen. Iverenako kely ny toe-pony fariseo. Toe-pony fariseo rehefa nanasitrany Jesosy, Matteo 4:17-17, rehefa niteny Jesosy dia nisy fanasitranana. Ao amin'ny tenin' Jesosy dia misy fiainana miampita. Alleluia. Ianao mety mieritreritra hoe raha vao tsy résolu mihitsy aloha ty problémako ty dia tena ohatrany tsy hideran'i Jesosy tsy hijoro vavolombelona. Tsy vitsy amintsika fa maro no miteny hoe tena kely sisa ny andrasako. Nefa le fiainana avy amin'ny tenin' Jesosy raisinao, ohatra mangiry firy eo am-pihinanana zany, fa mahasoa anao. Iny mihitsy le fiainana. Eo amin'ny andin'ny 17 dia rehefa niteny Jesosy dia naninjitra ny tanana le lehilahy dia sitrana. Izany hoe ao amin'ny tenin' Jesosy misy fanasitranana. Dia misy fiainana miampita ao amin'ny tenin' Jesosy. So dia efa zatra loatra tsika reto mihaino teny. So dia efa zarytsika sekoly famana olona tsy miakatra paster Rodolphe anao mocroisé zany ny seza androany. Zany hoe bangabanga zany fa tsy haintsika hoe ao amin'ilay teny apetraka Jesosy misy fiainana miampita. Dia hozy izy pasteur Zokraty hoe rehefa tsy manaiky an'ilay fandaminana, io nge testa na toe-po io. Mety hoe miemotra larobia indray zao pasteur Rodolphe dia ahemitra anao indray zany le permission le nalaina talata ahemitra anao larobia. Fa testa na toe-po hoe atraiza zany le
ahoana re zany le faneketsika ny fandaharana sy fandaminana ao anatina organisation anankiray fa avelan'Andriamanitra mitranga mihitsy nefa niny mba hijerena ny toe-pontsika tsirairay avy. Ndao aloha tiaka mafy ho an' Jesosy. Rehefa niteny Jesosy 14:12 ka sitrana le lahy maty tanana dia inona nataon'ny fariseo? Lasa nivoaka. Niala teo amin'i Jesosy, niala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha mba fantatry ny fariseo fa tsy misy toerana tsara ivelan'ny fanatrehan'Andriamanitra. Za androany dia te hisotra an' Jesosy ny amin'ny fisianareo fa misafidinareo hitoetra eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mitiafa mafy ho an' Jesosy. Ny fariseo zany dia tsy tamana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary ny fariseo rehefa mahita ny zavatra ataon'i Jesosy dia sorena ry zareo. Tsy haiko hoe inona no nahasorena azy, hoe tsy izy ve no nanao an'ilay izy. Fa diso le réaction satria tokony hoe miara-misaotra an'Andriamanitra fa velona le maty tanana, velona le tanana. Dia rehefa velona le maty tanana dia miara-faly. Fa ny réaction an'ny fariseo lasa nivoaka niala teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia niara-ny saina ahafaty an' Jesosy. Izay réaction tsy normalina mihitsy. Olona manasoa mpiara-belona zany dia miara-misaina hamono azy. Ny fariseo dia tsy faly mahita fiainana mivoaka. Ny fariseo rehefa mahita olona faly dia misaina fahafatesana, mialona. Tsy tamana eo amin'izay mampahazo aina an' Jesosy ny fariseo. Misaina ny hamono an' Jesosy ara-bakteny ny fariseo. Ny fariseo dia tsy mampahazo aina ny toetra vokatry ny fanahy. Tena hoe mamono an' Jesosy angeny famoahantsika toe-po mora tesitra. Sa mampahazo aina an' Jesosy zany? Mamono an' Jesosy zany mamono an' Jesosy ny toe-po mialona, mamono an' Jesosy ny toe-po mifaninana. Mamono an' Jesosy ny fitsiriritana zavatra eny amin'ny olona izay nomeny Jesosy azy raha tokony hiara hisaotra an' Jesosy. Halleloja. Misy olona vao tonga dia nomeny Jesosy 4-4. Tsy anankiray fa anankiroa misaotra Jesosy. Dia ahoana ny toe-poko manoloana an'izany? Malahelo ve za hoe za ve rangaha 4 taona tato tsy nomeny Jesosy na dia bisikileta ary. Fa olona vao tonga 4 volana nahazo. Tokony miara-mifaly tsika. Tokony miara-midery an'Andriamanitra tsika. Tokony miaraka hoe izay ilay toe-po takian'i Jesosy. Alleloia. Alleloia. Ianao rehefa manaraka an'i Jesosy possible. Sitrana. Rehefa tena manaraka an'i Jesosy ianao tsy avelany arary zany. Alleloia. 15:12 fa Jesosy nahalala izany ka dia niala teo izy. Niala Jesosy satria Jesosy tsy tia bagara. Niala Jesosy satria Jesosy tsy tia fifahamaliana. Niala Jesosy satria Jesosy tsy tia fifandaharana. Hoe anjaranao dia valio ary zany ana. Jesosy tsy tia an'izany. Manginy Jesosy. Niala Jesosy nytoyany ary nisy olona betsaka nanaraka azy dia nisitraniny avokoa izy rehetra. Rehefa tena manaraka an' Jesosy ianao sitraniny. Alleloia. Sitraniny fanahinao aloha voalohany indrindra. Tonga dia sitrana ny fanahinao miala zany fangidiana izany. Amen. Miala ny toe-po tena marikivy. Miala le fifaninanana, miala ny hoe neny ihany napeda be ny olona manaraka anazy ny anahy tsisy mihitsy. Tsy ianao ny arahan'ny olona fa Jesosy. Mitiafa mafy ho an' Jesosy. Amen. Tsisy toe-po mifaninana mihitsy ao amin'i Jesosy. Zavatra tokana ny nasain'i Jesosy hifaninana antsika. Dia ahoana ozy Jesosy? Mo ny fi ti a va. Mo fitiavanao va mihoatra no fitiavan'reto. Ndao hifaninana ity an'Andriamanitra. Amen. Amen. Tsisy fifaninanana hafa avelan'i Jesosy atao ankoatra ny fifaninanana ity azy. Amen. Amen. Alleluia. Jesosy tsy tia bagara. Jesosy tsy tia mifamaly. Jesosy tsy tia fifandaharana. Fa Jesosy mivavaka. Amen. Rehefa tsy amivavaka tsika dia lasa mahazo toerany reny. Lasa mifamaly. Malahelo be mihitsy ny fon Jesosy rehefa mahita olona mifamaly ao an-tokantrano. Malahelo ny fon Jesosy rehefa mahita olona mifaninana. Na hoe ianona nahazo za koa zany mba azo. Aiza ny anahy ianona nahazo an'izao. Tsy tian Jesosy zany. Mampalahelo an' Jesosy zany.
tokony rehefa nahazo ny oatra ny hafa dia midiran'i Jesosy ianao ny fahazahoany. Amen. Aleloia. Andao ataontsika fomba fiainana zany. Zany ny fiainana any an-danitra zany. Zany ny fiainana tonga dia miara-mifaly. Tsisy alahelo zany any. Fa maninona ianao dia eto ianao mbola malahelo. So dia izay ilay vato misakana hatonga anao tsy teneniko ilay izy satria miovy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Esory ny alahelo, esory ny faninanana, esory tena ataovy manjaka ny vokatry ny fanahy miombona amin'i Jesosy dia mety re io e. Zay foana miverina eto. Raha vao tsy tonga eo amin'i Jesosy ianao tsy afaka anaraka an'i Jesosy ianao dia tsy afaka manahaka an'i Jesosy ianao dia rehefa tafahombona tsara amin'i Jesosy ianao dia lasa mifindra ao aminao ny toetran'i Jesosy dia lasa miena ny toetranao farany lasa foana ny maha anao dia lasa tena iray amin'i Jesosy ianao. Amen. Tiany Jesosy ianao. Raha ny ao am-pon'i Jesosy dia ianao ho tonga tahaka azy. Aleloia. Izay mahatonga Jesosy ohatran'ny hoe mafy be zany ny teny omenantsika eto. Satria tena forsen'i Jesosy ianao hiditra ao amin'ilay lalana tery. Tamin'ny voalohany ohatran'ny hoe mety daholo e, manao sarin-doha e. Rehefa kelikely tsy manao sarin-doha indray. Sy inona ihany ary manao sarin-doha ve sa tsy manao sarin-doha dia heverinao amin'ny tenin'ny pasteur Rado toe-pony jeren'i Jesosy. Nankatoa ve ianao sa tsy nankatoa? Fa mijery toe-po Jesosy. Ary amin'ny Roxy hony e, maka indray. Fotoana larobia hariva hony e. Rehefa kelikely foana indray ny larobia hariva e. Sekoly latsinainy talata larobia lakamisy. Avy indray foana indray sekoly lakamisy. Miala indray ilay Roxy, verina trampokon'olona, miala ny trampokon'olona, ary amin'ny bypass hony e. Ahoana ny toe-ponao anatin'izany? Tena vonona tsara ve ianao? Anaiky fandaminana. Ny tena ao am-pon'i Jesosy, tsika sopona amin'ny rehetrarehetra. Tsisy fangidiana ao anatin'ny fandaminana rehetrarehetra. Miakatra ianao mitory teny, tsy miakatra indray. Miakatra ianao, midina fa iny papa. Midina ianao, tsisy hoe za vao hanomboka akory dia vase. Za zany teneniko zany. Tena hoe Jesosy mijery ny toe-pontsika. Eo amin'ny andavanandrom-piainantsika mandinika Jesosy. Tena raiso ny teny fa misy fiainana miampita ao. Andaontsika tsy olona hisafidy teny. Amen. Fa velona tsara kosa nefa ny discernement eo am-pandraisana teny. Mba tsy hinana mambolony fa zay tenenin'i Jesosy dia raisina zato isan-jato. Amen. Andaontsika hitsangana. Dia andaontsika hisaotra an'i Jesosy. Tiako ianao hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny fotoana rehetra izay nomeny antsika tao anatin'ny teny. Mbola ho avy eo ny teny manaraka fa raiso, sokafo ny fonao. Ifony amin'i Jesosy ny toe-po tia mifandahatra. Ifony amin'i Jesosy ny toe-po tsy maintsy miteny. Ifony amin'i Jesosy ilay toe-po mbola tia bagara reny. Ifony amin'i Jesosy indraindray misy fialonana kely zany. Mody atao hoe kely ilay izy fa ny kely ihany no mitombo lasa ngeza be rehefa avy eo. Dia andaontsika teny amin'i Jesosy hoe Jesosy iriko. Tena tiako raha ho tonga fiainako ny fiainanao Jesosy. Lay enao zato isan-jato no velona atao anatiko Jesosy dia hidina, hiena ary tsy hisy intsony mahaiza fa ianao no velona atao anatiko. Vao ombo miaraka aminao eo amin'ny hazo fijaliana izay Jesosy dia tsy ho izahay intsony no hita fa ianao no hita amin'ny alalana tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Amen. Nataovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy. Alléluia. Mazotoerana vetivety ary. Mazay finao akaikina hoe tsara toetra manomboka androany hoe. Tsy hoe ratsy ilay omaly hoe fa tsaraiko foana. Alléluia. So manjary misy manamelo tena indray tena za zany ratsy foana hatramin'izay. Tsara ilay omaly. Azonao zany tsara ilay omaly fa tsaraina ilay izany Alléluia. Zay mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra tsy fanohitra amin'izany mihitsy no zarainy eto izay ampitondray ny fanamasina fa toetra foana. Toetra. Araka ny tenenina teo hoe ary indray hono dia faly. Ary indray hono dia faly izay lazain'ny tompo. Zay izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Romanina hoe ahoana hozy izy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Fa indraindray rehefa mandray an'izany hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana dia faly be. Satria maninona ohatran'ny mahafinaritra be ilay tsy manara-dalàna.
ohatra ny hoe rehefa manao zavatra tsy dia ara-dalàna dia ohatra ny mahafinaritra. Misy zavatra tsikatro ity vao tamin'ny herinandro. Misy olona raha vao miteny ratsy dia tena alezy be. Azonareo? Mety ohatr'izany tsika taloha ela be. Za tsy dia mpiteny ratsy fa izy fotoana rehefa mamoaka n'ilay teny ratsy taloha dia ohatran'ny afakafaka, ohatran'ny alezy be. Nefa hoe aza miteny ratsy. Dia ianao raha vao teneny hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana dia indraindray mitady ho alezy be hoe wao, afaka ataoko izany izay tiako atao. Dia azavainy amin'ny fotoana fohy anazavany tompo antsika vetivetiny amin'ny hoe ahoana moa izany dia ambany fahasoavana, ahoana ny ambany lalàna. Voalohany indrindra aloha ny olombelona rehetrarehetra eto amin'ity tany fandalovana ity dia miaina ho anivon'ny fiarahamonina. Rehefa miaina ho anivon'ny fiarahamonina dia tsy afaka manao izay tiana atao raha izany mikorotana ity tany ity. Raha samy hanao izay tiany daholo dia mikorotana ny tany. Voalohany indrindra aloha izany ambany lalàna ihany ianao raha mbola mandary eto anivon'ny fiarahamonina. Fa rehefa tonga Jesosy dia ahoana hozy izy? Za hozy izy tsy tonga handravany na sy vakintsika anie izay tenin'Andriamanitra izay. Mateo 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga handrava fa hanatanteraka. 5:10 Fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafon'ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia letera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Fa rehefa tonga Jesosy dia nambarany tsara fa ny lalàna mbola misy fa tsy hoe foanana. Azontsika fa tonga izy hanatanteraka azy. Fa inona izany no mampiavaka azy rehefa hoe le ambany fahasoavana? Ny atao hoe ambany fahasoavana dia manao mihoatra noho izay ambarany lalàna. Azonao ve izany? Mihoatra noho izay ambany lalàna, tsy antery. Tsy hoe tsy maintsy fa mihoatra noho izay lazainy lalàna. Satria atosiky ny fiombonanao miaraka amin'ny Jesosy ianao dia ilay Jesosy mihitsy no maniraka anao hoe mihoatra noho io lalàna io atao. Ohatra izany zaho anatin'ny miasa eo anivon'ny resaka fitaterana dia misy ny code de la route. Dia rehefa mandeha eny amin'ny intersection ianao dia misy ny hoe priorité. Dia mifampianarako ny mpiara-miasa foana moa dia hoe every mifona raha miteny an'ity fa izay moa ny manaitra an'ilay mpamily. Every toy ny adala daholo ny olona eny an-dalana eny. Dia raha ohatra ianao izany ka mandalo intersection ka ianao no priorité dia tandray moa aloha fa sao misy adala. Ka raha te handeha izy dia alefaso. Izay ilay ambany fahasoavana. Tsy hoe satria ny tenenina an'izay dia manao an'izay fa izay ilay izy. Eo anivon'ny fitaterana ihany ohatra ny hoe misy ny hafanganam-pandeha tsy azo atao mihoatra noho ny 15 kilometatra isan'ora ohatra. Dia rehefa mandeha ianao dia raha vao mandeha ny fiara izay ampiasainay moa dia raha vao mihoatra an'iny dia misy maneno, misy pipipipipipipi. Dia mampatsiahy izany hoe hainao. Fa ny olona ambany fahasoavana tsy miandra an'ilay maneno. Fiana ny ataony? Tena tsy mety amiko ty lalana ity aloha henako mihoatra noho izay famiferana tamiko. Ozy izy ny lalàna hoe aza mandeha mihoatra an'izao. Ozy izy ny eo anivon'ny toeram-piasana hoe tsy mihoatra n'ity ianao fa za hihidina ambanin'iny satria so matahotra ianao izany so misy loza mitranga raha ohatra ka hoe iny no enjehako. Ny ambany fahasoavana ny ambany lalàna. Mateo 5:5 ihany dia raisitsika ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa lazaiko aminareo tsy mihoatra noho ny an'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo. Raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanora-dalàna sy fariseo ny fahamarinanareo, izay ilay mihoatra, dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ilay mihoatra io dia toe-po. Ilay ao anatinao fa tsy ilay voasoratra. Voasoratra aza manao an'izao dia ianao tsy izay fa ilay toe-po satria ianao tian'i Jesosy dia izay no tanterahanao. Amen.
Ity arany tena izy. 1:20. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamon'olona ary izay mamon'olona dia miendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Zay zao le lalàna. Aza mamon'olona. Za efa tsy mamon'olona, za efa tsy asiako antsontsony ao aminay sisa. Fa zao hozy isy Jesosy, za kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia miendrika ho elohina amin'ny fitsarana, ary nazovina anao amin'ny rahalahiny hoe olom-pony ianao dia miendrika ho elohina amin'ny sinedriona, ary nazovina anao hoe foka ialahy dia miendrika ho ao amin'ny elo mirehetra afo. Zany hoe mihoatra noho n'ilay famonoana mivantana olona ny tokony toe-po anananao. Ny toe-po anananao zany aloha dia tsy tokony tsy mahazo tezitra intsony. Ny toe-po tokony anananao dia tsy miteniteny foana olona. Ninonina izay ataon'ny olona. Foka ialahy, inona amin'ilay niresahany teo? Olom-pony ianao. Dikan'izay tsika tsy ohatr'izay intsony. Na any anatin'ny fo ary fa tsy hoe mila tenenin'ny vava. Ianao zany raha voatezitra amin'ny olona dia hoe ty olona ty koa tena ohatrany tsisy lana azy, tandremo. Fanontaniana voalohany hoe ianao nga misy ilana azy. Fa ny tena marina ilay toe-po tsy ilay mamon'olona loatra, fa tena ilay toe-ponao mihitsy miatrika zavatra tahaka an'izay. Vao misy olona mitenanao hoe olom-pona koa dia hozisana hoe zany hoe tsinitsinina ito anatrehan'ny tompo e. Tsy maninona raha atao olom-pona satria manamarina zany fa tena tsinitsinina tokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Aza tezitezi-pona, aza kizitiziti-pona, fa ny olona tezitra kizitina matetika mamoaka zavatra tsy ampoizina dia iny ilay mamono olona. Alleloia. 7:20. Efa renareo fa voalaza hoe aza jangajanga. Amin'ny bokin'ny Exodosy milaza an'izany, lalàna zany. Aza mijangajanga. Dia neverinao zany hoe ilay aza mijangajanga dia ilay iny ilay miaraka dia mandeha miaraka amin'ny vehivavy tsy vadinao dia na miaraka amin'ny lehilahy tsy vadinao. Dia hoe zay ilay mijangajanga. Dia mandeha any amin'ny toerana tsy tokony aleha. Fa Andriamanitra Jesosy dia miteny fa za kosa hozy izy milaza aminareo fa zay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga taminy tao am-pony sahady miainga avy ao am-po. Lazao ny ao akaikinao, miainga avy ao am-po le izy. Miainga avy ao anaty le izy hoe. Ny ao anatintsika ny jeren'Andriamanitra. Raha itsika zany le efa tsy manota ivelany intsony dia mijery ny ao anaty amin'izay izy. Tsy hoe efa tsy nataoko le izy Andriamanitra efa hitanao fa za tsy nanao mihitsy e. Zavatra ity nahavariana tamin'ny herinandro. Ay tsy Andriamanitra rery ny mahita antsika rehefa tsika rery. Tsy Andriamanitra rery ny mahita antsika rehefa tsika rery. Fa ny Facebook izay jerentsika dia mahita antsika. Dia rehefa mahita antsika izy dia fantany ny ataontsika anaty Facebook dia fantany inona ny tiantsika jerena sy angalarintsika jerena. Dia hozy izy hoe inona ny tianao jerena, tsy Andriamanitra intsony ny teny amin'izay fa izy. Inona ny tianao jerena, averiko jerenao indray, ty misy tsaratsara kokoa, ty misy metimety kokoa. Ambany fahasoavana fa tsy ambany lalàna. Ny ao anatinao, inona mandresy lahatra ao anatinao. Misy zavatra mampimekely ny resahanay teny ambony fiara fa tsy maninona resahako. Indraindray misy proposition ataon'ny olona amina resaka vola be. Tsika manko ty resaka vola ty tsika ty. Raha misy manome anao an'izao dia ny endrika jerena ivelona, inona moa ny lazain'ny lalàna. Lazain'ny lalàna dia aza manao kolikoly, aza mandray zavatra tsy akasitran'Andriamanitra. Zay ny lazain'ny lalàna. Aza mandray zavatra maloto avy any amin'ny olona tsy fantatra. Dia hainao tsara mihitsy hoe izao zany ny lalàna, aza mandray fa raha tena tonga eo anatrehanao raha ilay vola be. Tena tsy ho raisina tokoa ve? Dia ty raisiny ty hoe ahoana ny ato am-poko manoloana an'Andriamanitra. Mety tena ho azoko atao ihany le izy, tsisy mijery, tsisy mahita, fa nefa mihoatra noho ny lalàna ny ato am-poko. Satria za tian'i Jesosy dia tsy ho ataoko za, dia tsy ho raisiko za. Nefa mangididy ny tanako Jesosy, tena mangididy be mihitsy. Dia ahoana?
inona ny ao am-ponao manoloana an' Jesosy. Aleloia. Andininy fahatelo amby efapolo amin'ilay matotoko fahadimy teo. Efa renareo fa voalaza hoe tiava namanao ary makalany fahavalinao. Any boky Levitikosy any misy an'izay keo. Lalàny zany. Tiava. Ka satria forsena ty zany dia ty e. Dia ozy izy makala ny fahavalinao. Iza ny olona tia ny fahavaliny eto? Za zany manomboka andrany anangatanana ohatrany sao be teo. Lazay ny akaikinao ny fahavalo tokony ho tiavina. Satria izay lazain'i Jesosy hoe isika ambany fahasoavana. Amen. Andiny faefatra amin'ny efapolo. Fa zao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivava ho an'izay manenjika anareo. Mihoatra noho n'izay takiany lalàna. Fa ianao zany manao n'le contraire mihitsy hoe raha tokony ankahala amin'ny fahavaloko dia mivavaka ho azy indray dia araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha. Le fahavalonao mihitsy mahazo le 4 anankiroa nefa ianao no tena efa miketrika le izy. Dia ahoana ny ao am-ponao? Ahoana ny ao am-ponao hoe tena sady le izy amin'izay le droit-nao mihitsy tokony ho azonao no nalainy. Tena hoe ianao no tokony azo an'izy fa izy nisongona. Sady efa fahavalo izy mbola misongona. Tsika ny eto miondrikondrika eo daholo fa rehefa tratra. Moa dia tena zany tokoa, zany tokoa. Tena marina tokoa zany pastera fa tena tokony tena. Aleo amboarina ny fo fa rehefa tonga eo. Zay raha efa tamin'ny 5 maraina ny lahatra teto dia nareo ve mbola misongona ihany dia zany ve dia marariny dia sisa. Ianao io nefa mpamonjy sekoly isa maraina. Zay fa ny akaikinao amboary le fo hoe amboary le ao anatinao hoe ahoana raha nilazanao hoe anao lalana Andriamanitra nefa le olona raha tsy menao lalana. Anao lalana izy nefa le olona raha mba misongona tsy menao lalana. Le lalana ne tsy anao koa fa en commune. Tsika ne tsika mahafinaritra tsika. Dao tsika hitsangana dao hivavaka. Alohan'ny akaran'ny mpanompon'Andriamanitra dao tsika tena hisaotra ny tompo hoe saotra tompo fa fantatray hoe aika misy be da be mbola tokony ho amboariny. Mety tsy vita androany le izy so dia hoe androany ianao dia tena miezaka mety tsy vita le izy fa tadidio fa asay vampatsaivo ny fanahy masina hoe zao le tokony ho ataoko manoloana ny zavatra izay ho heverina fa ohatrany lalàna ohatrany hoe voatery voafehy fitsipika be da be raky ty zao tontolo zao ty aza manao an'ity. Ny zanakao raha terenao isaky mihetsika vao mihetsika izy aza manao an'izao aza manao an'izao. Dia ianao koa lasa tafiditra ao anatin'izay tontolo izay fa andao ankatahana amin'ny tompo. Aza vela ho zany tsony Andriamanitra. Fa apio mba tena le toe-po ato anatiko mihoatra noho n'izay takiany lalàna fa izay takianao Andriamanitra. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay. Betsaka n'izay efa nambaranao Andriamanitra. Aoka izay ambaranao Jesosy fa tsy izay ambarany lalàna na izay voasoratra any anatin'ny lalàna rehetrarehetra any. Izay fitsipika rehetrarehetra manoloana amin'ny fiarahamonina mihoatra noho izany ny tianao hiainanay. Satria le fitiavana no manosika anay. Araka ny nambaranao ny zavatra rehetra izay ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana no an'ny tompo. Zany Andriamanitra no hiainanay isan'andro isan'andro manomboka androany indray dia apio zay fa tsy moro zany ho voninahitry ny anaranao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Dao tsika iteka voninahitry ny tompo. Alleluia. Mbola miarabanao indray tratran'izao androany maraina zao herinandro vaovao miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Mbola misaoranao zay tompo fa mbola miteny aminay ianao teny maro loko, teny mpitiavana, teny misy mpahefana ary teny anankiray izay mampitoetra ny fitsarana ao anatinay izay manovany ao anatinay manova moanay ray manontolo. Mitarivo foana fa nay masonao mianaran'ny Jesosy tompo. Amen. Afaka mipetraka atsika. Nambara teo hoe zasanao tonga eto dia misy antodiantsika eto ambony tany eto ary misy ihany koa destination ho ay zasanao any amin'ny ray amin'ny alalan'i Jesosy amberina
ambara amintsika foana zavatra zay. Amen. Mila tsarovanntsika zany isan'andro, isan'ora, isan-tsekonda satria tsy fantatra hoe amin'ny firy na roviana na tongavan'ny tompo, ary misy fanontaniana anankiray zay zay tokony tsarovanntsika foana rehefa tonga eo anolohan'ny seza fiandrianan'i Jesosy tsika manao hoe anontaniany hoe nampanaovany antsika. Aleloia. Fa misy zavatra andrasan'ny tompo amintsika isan'andro. Amen. Ary zay ny tena olana, zay ny tena olana. Nambara mpanompoandriamanitra teo aloha teo hoe mpangalatra sy ny mpiandrondry, nambara teo zany. Dia toizako ilay izy hoe ianao sy Jesosy, za sy Jesosy, ahoana marina sasanao. Misy mantsy ny olona zay manatona an Jesosy, misy te hiaraka aminy, fa misy rahatsika ny Jaona toko voalohany, Jaona toko voalohany diny fa 7:30 sy ny 9:30. Jaona toko voalohany 7:30 sy ny 9:30. Vakina amin'nary Jesosy manao hoe ary ireo mpiandry ireo lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an Jesosy. Jesosy nitody ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe inona tadiavinareo, ary hoy izy ireo lahy taminy raby izay atao hoe radika mpampianatro, aiza ianao no mitoetra. Amen. Reto roa lahy reto raha nambaraka ny Baiboly dia mpianatra ny Jaona Mpaolo Batisa, fanahinao an Jesosy dia te anaraka azy. Misy ny olona izay manatona an Jesosy, misy olona te hiaraka aminy fotsiny, ary misy te hiaraka manaraka azy. Tsy mitovy io. Raha hoe miaraka ao dia mety hoe misy fotoana hoe gauche droite na mandroso kely na miemotra kely famadika, fa manaraka tsy maintsy avy ao afara. Raha ataontsika hiaraka ny ten'Andriamanitra tamin'ny voalohany teo, mpiandry ondry dia mitarika ilay ondry andrasany, dia ny ondry avy any afara. Fa ny mpangalatra indray avy ao afara mandodona mandroaka ny eo aloha. Ka ny olona izay te hiaraka matetika mora tratra ny mpangalatra, satria orany te hiteny zavatra foana izy, tonga eo aminany eo amin'ny be sy maro te hitarika foana izy dia mora mpangalatra misamotra zany olona zany. Mila mitandrina antsika, mila mboarintsika isan'andro foana fa ianao dia mpanaraka an Jesosy, manaraka ny information dia inona ny direktivany. Jereo ny zanak'Israely rehefa tamin'ny andron'i Josoa rehefa mipetraka ny commandement avy any amin'ny tompo, dia ny fiara-fanaken'i Jehovah sy ny levita mitondra fiara-fanaken'i Jehovah dia misy elanelana 2 akio na eo amin'ny 1 kilometatra eo elanelana. Zanak'Israely manaraka. Mila zavaray, mila tena mila petraka antsika isan'andro, mila zasainao manaraka an Jesosy, ary mitarika antsika dia ny fanahy masina. Fa raha tsy zany tsika dia tena miteny aminao te hitarika an Jesosy. Iny moa le petraka foana hoe le olona voan'ny ray tompo dia le iny izy le manana an Jesosy, te hikomandy azy. Tompo mila an'ity. Tiako miteninao ny olona zany dia tena mora azo amin'ny mpangalatra, satria rehefa tsy azo ny lainy dia izy mpangalatra hoe avy ety fa ty misy tsara meko anao. Ary zay mahatonga ny tompo ao amin'ny Matthieu toko fa 1:20, Matthieu toko fa 1:20 dia 9:20 ka hatramin'ny 7:20 izay teny izay farentsika matetika, fa tsara mahay azy teny, mahay azy tsy anjery fa miaina azy ny tena tsara indrindra. Ary zay mahatonga antsika mila mamaky ny ten'Andriamanitra foana. Toy izao vaky ny teny amin'ny Jesosy manao hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa faratra sy mavesatretana, fa zao aminareo fitsarana. Ento ny zokako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po dia hita fitsarana ho an'ny fananareo ianareo. Amen. Raha ty teny Jesosy ty dia fatara tsara fa ny olona tsy ao amin'ny Jesosy ny atsony io, ary rehefa tsy manana fiombona amin'Andriamanitra, tsy amin'ny fandinina ny ten'Andriamanitra, dia diso fandraisana azy. Satria fandraisan'ny olona io hoe manatona an Jesosy nisy dia mena ty ny etako Jesosy. Tsy ny etantsika ny ilain'i Jesosy, fa tsika misy eta mavesatra ny ilain'i Jesosy anatona azy. Amen. Dia manaraka azy. Dia araka ny tenin'io
dia anomenareo fitsarana ozy izy hoy Jesosy. Ary nitoizany amin'ny 9:20 tsy fitsarana ho an'ny nofo fa fitsarana ho an'ny fananareo. Fitsarana ho an'ny fananareo. Ny fahadiso-kevitra be zany mitady fitsarana ho an'ny nofo, fa asanao mandinika fa rehefa ianao tena ataontsika hoe na dia le zavarahiry ny fonao io azonao, fa misy fotoana tsy misy fitsarana ato ny fonao. Inona ary le izy? Satria tsy ao amin'ny Jesosy ianao, tsy manatona Jesosy ianao, tsy manaraka azy ianao. Amen. Ary iny no tena olana iny. Tsy fantatra hoe manao palim-pizy inona ary mahazo anao zany nefa mba ohatrany mba lehirin'ny foko mba tonga eo amiko ao. Satria misy fampianarany tsy fantatra le pasteur Josa izy no zay nampitona ny tompo miteny zay hoe raha ianao mivoaka maraina ozy izy manana fiara ohatra ka andeha anao toron'ny ville, tsy mitovy ny entretien iny sy ny olona hoany amin'ny province. Fa raha amin'ny province ianao dia tena jerena hatramin'ny frein zavatra hatramin'ny pitsipitsy majinijinika. Dia tahaka zany koa matetika ny olona dia mijanona foana manao hoe le fitsarana ho an'ny nofo. Za zao raha vao mahazo an'ity vola be, mahazo an'ity ho antsy manambady mahazo vady tsara le araka zay le ilaiko dia mahazo le ny zavara nofo e. Fa tiako miteninao araka ny teny Andriamanitra zarana amintsika foana hoe azonao androany dia misy problème manaraka indray. Fa rehefa ataontsika hoe le fitsarana ho amin'ny fanahy to dia milamina satria tena any amin'ny problème. Rehefa tsika tafiomina amin'Andriamanitra, tafiomina amin'ny Jesosy manaraka azy dia fitsarana. Tadidiko tsara tamin'izaho mbola kelikely misy bandy zay somary zokizoky tena vohitany tonga dia mena le rinkofy tsy roa tsy vetiny a. Dia tena ianao dia matahotra misy tena vao mahita inona indray ny azo losa ny dakasa indray ny azo indray. Dia nisy tontaona zay tsy niaraka tamin' dia nizesta be mihitsy dia io manao an'izao dia aolety zany za tsy manao azany intsony. Le olona nefa tsy vonona manitsy satria miaraka amin'ny tonton. Tena mihatra rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao to dia misy fitsarana ao anatinao automatika. Ary rehefa tara mizaka tsy mety nataonao vao mahita pasteur anao tonga dia kitobo nefa tsisy fitsarana satria misy zavatra tsy mety ao. Zay mahatonga tompo tsika tokony manatona Jesosy miaraka amin'ny tompo. Ary tena eo fantatra ihany le zava-nambarana tompo hatramin'izay fa mihazavany tsikelikely. Tsy mamonjy Jesosy, tsy kory manompo an' Jesosy mpamonjy tsika fa manompo an' Jesosy tompo. Amen. Ny mpamonjy manko misy tsy fahasalamanao dia vonjeo a Jesosy dia afaka mandeha mirembiremby anao. Misy olana rabola tompo dia vonjeo indray fa mila manompo an' Jesosy tompo. Zary olona tena nisy fotoana tena mampiandra tompo taloha hoe misy problème dia iny tena foretana ivavahana mihitsy. Fa misy fotoana tsy hoe tsy ilaina ireny zavatra ireny fa hitanao hoe Jesosy misy ny ilaina ireo olona satria ny fitsarana ho aminy tena zava-dehibe. Amen. Tamin'ny tena mbola tsy tao amin'ny tompony eo misy fotoana vao to manao tsy mety vao mahita olona manao akanjo kaki dia hivianao polisy sambotra anao e. Mahita ray aman-dren'olona viry ray aman-dreny zavavy le alleloia tsisy fitsarana ao anaty ao. Vao mandalo akaiky ny hoe misy fasana sao dia hisarika hono ty fasana ty dia matahotra. Fa rehefa tena hitanao ao amin'Andriamanitra tsy problème reo. Da tsara tany Majunga misy fotoam-ba afaka tamin'izay fotoana izay alakamisy dia anatin'ny miandry fotoana le avy le idirana fotoana dia iny tomobilan'ny fipy avy any miaraka amin'ny polisy miaraka amin'ny basy tena miaraka amin'ny anina dia tonga ohatrareo dia za eo mivaravarana tsy taitra dia mivoaka avy any misy raha lahy zay mivavaka ao amin'ny toby eo. Ahoana pasteur atao tsy taitra mihitsy ianao mahita anay reto e. Za faly mahita anareo foana ka ianao atao tsy taitra ka za oa tsy naninona ko ino mahataitra anao a. Tena marina zany pasteur. Ty pasteur misy fianakaviana ty izy ty mila vavaka fa mba hoe tao pasteur fa zay ndeha nao mission izy. Tanao fa raha za taloha tera tsy amboka. Satria hoana mizaka sy normal ao amin'ny Jesosy. Maheno tenintsika miombona aminy mizaha miaraka aminy fa tiako miteninao voarainao sy mitoetra anatinao le fitsarana ao fanantsika ivavaka atsika. Misy ora tompony amin'ny fitiavanao anay. Za tompo miparcours izay nitonanao anay. Misy fotoana tompo mety mivingivina ianao tamin'izany fotoana izany. Misy fotoanao tena misenty fotsiny
fa tsy leo anao mbola nanaranay mandrakandroany ary tsy mijanony hoe tompony zava raha mbola mitoy satria mbola sotonga ianao ary mbola mizava raha mbola ongoto anao satria tianao zay tena hoe iraikitra aminao, tianao zay tena tena hoe tena miankoka aminao andro manalana amin'inona na amin'inona na ovinona ary tianao zay tompo mandalitsany tena hisitraka zany fitsarina zany. Jesosy eo manaiky anao zay fa nay masina hitarika anay ampisy hoe fa nay masina tsy ho teny mahafinaritra tsy fantany-potoana ny fahatokavany fanotrononao fa tena ho tena hoe hitahita lalo anatinay miaina ny teninao mandateraka ny teninao atongo anay rehefa tonga ana amin'ny fanjakanao zay tompo teo tena hoe mpanompo tsara sady matoky natoko tamikelinao midiry avy tena ko mpanapaka ampiso ny teninao. Makasitraka Jesosy anao mifankasitrana mandrakizay. Amen. Anao fanatitra antsika sorona tompony amin'ny fotoana androany. Amen. Za mino fa misy zavatra anankiray zay mba ahafahantsika hoentina tsakotsakoana sy hoentina tsakotsakoana sy hoentintsika makivaky amin'ny tendroany ty. Amen. Tena aminao ny tompo ary tia zasanao tena ivany tena olanantsika. Amen. Aza dindra pitso fotoana sekoly eto manomboka fito rehefa misy fotoana eto. Amen. Aza miandro hoe paster o ny seteradi vao tonga eo fa misy hoanao eo. Amen. Manomboka amin'ny fito na iza tonga eo fa eo Jesosy. Sekoly fanasitranana tsy hoe marary zay olona tonga eto fa afaka tonga eo anao. Amen. Larobia sekoly tokantrano fitahina sy fanambina toetra tonga avy ianao. Amen. Ny alakamisy aza dino ny fiarantsika mivavaka Vatikanina raha afaka ianao iny amin'ny Shalom. Ary ny zoma eo tranopokon'olona lakely ny zoma ariva manomboka amin'ny 4 ora dia ny sabotsy maraina dia averina amintsika foana fa aina mibayipatsika manomboka amin'ny 5. Amen. Manomboka amin'ny 5 dia manetanao mba tonga loloha. Amen. Fa hiaraka ray latabatra amin'ny tompontsika dia vitsy zay fotoana izay dia misy le diabe ho an'ny Kristy avy eo mirodorodo zasanao omany fotoananao raha ohatra ka afaka ianao. Amen. Dia tainy Jesosy dia mampatsiahantsika foana fa ny radiontsika mba handrandramo foana 90.8 fa na Antananarivo na ny Antsirabe na ny Tsiromandidy na ny Majunga dia io ny radio zay misy teny isaky ny adiny iray ahafahany mamelombelona fanantsika dia misy ihany koa hira fiankovana sy fiderana maro samihafa. Amen. Io zay radio zay meny tompo taizana fanahy sy ambelombelona fanantsika. Amen. Dia ny fandarantsika moa ny amin'ny Cool TV misy isaka maraina sy eny amin'ny radio amity isaka ny larobia. Amen. Tainy Jesosy dolo tompo koa hitsangana antsika soran'ny tompo. Nisora Jesosy tamin'ity andro marina ity nasanao zay Jesosy anisan'ny tonga eto sy anisan'ny olona zay manaraka direkta tompo amin'ny tino an'ity namaly ny antsonao. Sotra fa ny masina fitarianao anay ary matsiaro ny teninao zay tompo amin'ny Jaona 5:17 manao hoe efa madio raha teo anao no ny teny koa zay ny teninao manjaka ao anatinay tanterao ny sitraponao aminay Jesosy marana-tsara indro mametraka feno koa tompo amin'ny teno an'ity reto zanakao voakanareo tompo mba tena hitoetra eo ambanin'ny elatrao mandrakariva tompo eo amban'ny fitarianao tompo aoka ianao fa ny masina tena anjako anatinay tsy erikeriky zay hijery ny mpangalatra fa hibanjinao mandrakariva ho anao mifankasitrahana mandrakizay mametraka ny tsiraray eo amban'ny fitarianao tompo amin'izao jour andro azao ho voninahitra ny anarinao ho anao mifankasitrahana mandrakizay raha eo amin'ny anarany Jesosy tompo. Amen. Raisiny tsodrano hitanao Jehovah ka iaranao ampamirapiratra ny tavany aminao Jehovah ka midra fo aminao ananitra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomena fitanana. Amen. Zareo fahasoavana fahafahasoavan'Andriamanitra nato zao fahafahasoavan'Andriamanitra natontsiketra. Amen. Tia tanana mavopetsika